Mora kely ny miteny hoe mahareta mivavaka fa tena sarotra io. Inona ary ny ataontsika mba hahatonga antsika haharitra hivavaka? Inona ny fiantraikany ary inona ny zavatra mitranga rehefa maharitra mivavaka isika? Faly miarabantsika rehetra, mino fa salama tsara ianao ndao ary. Ny atao hoe maharitra mivavaka dia izao, tafiditra ny fonao, tafiditra ny sainao, tafiditra ny fanahinao iray manontolo eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa tena hoe tafafantika ianao, tafiditra ny fonao sy ny sainao, ny fanahinao, dia izay vao misy fiantraikany ny mivavaka ataonao. Fa vao mizarazara ny fonao, mizarazara ny sainao anatin'ny mivavaka dia tsy misy fiantraikany io. Mety possible zany ny olona anankiray hoe mivavaka adiny 5 izy fa 5 minitra ao anatin'izay ihany izy ny tena mivavaka. Fa ny kotian'Andriamanitra dia izao, ny fotoana ifatoanao hoe tena tafiditra ianao zay vao mikôty io anatrehan'Andriamanitra. Inona ny atao hoe maharitra mivavaka? Ny atao hoe maharitra mivavaka dia milona ao anatin'ny mivavaka. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia ho hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Zany hoe ny ahafahantsika mahita an'Andriamanitra dia mikatsaka azy amin'ny fontsika rehetra. Hoy ny Baiboly ato amin'ny Kolosiana 4:2 hoe mahareta amin'ny fivavahana. Avery koa no araka ny tenentsika teny am-piandohana hoe mora kely no miteny hoe mila maharitra mivavaka fa tena sarotra io. Ahoana ary no tonga antsika mba haharitra hivavaka? Dia raha tiantsika nahita an'Andriamanitra dia mila henantsika ny fotoana angatahana, fampitomboantsika kosa ny fotoana isaorana. Izay ny voalohany. Ame ohatra raha mivavaka ianao anatin'ny adiny iray dia fefakadiny amin'izay ihany no ataovy angatahana. Izany hoe ny 7 isan-jato tena hoe isaorana fotsiny, fa ny 10 isan-jato no angatahana. Fa raha ataonao zany astuce kely mba tonga anao haharitra hivavaka, fisaorana nataonao betsaka indrindra. Satria ny fisaorana dia atmosferan'ny lanitra ny fisaorana. Noho izany ny fisaorana zany tokony ataontsika betsaka indrindra ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Ny 7 isan-jato ny fotoana hivavahanao dia fisaorana ny atao, ary ny 10 isan-jato ihany no mangataka ianao anatin'ny 10 isan-jato. Fa hitanao fa hafinaritra be io mivavaka io ary anomboka haritra ianao hivavaka satria misy zavatra be dehibe amin'ny fiainantsika fa mbola tsy nisaorantsika tamin'Andriamanitra. Mahareta amin'ny fivavahana. Tsy possible mihitsy ny ahafahan'ny olona anankiray maharitra mivavaka raha fangatahana mibetsaka. Fa raha fisaorana dia possible ny ahafahantsika maharitra ao anatin'ny mivavaka. Inona ary ny dikany hoe maharitra mivavaka? Ny atao hoe maharitra mivavaka dia izao, milona ao anatin'ny mivavaka, maharitra ao anatin'ny mivavaka. Ka rehefa hivavaka zany ianao dia ahomany mihitsy ny fonao, ny sainao, ny fanahinao. Fa hitanao fa misy fiantraikany zany. Samihafa mantsy ny atsoboka sy ny alona. Ny atsoboka dia izao, atsoboka. Fa ny alona dia izao, milona ao anatin'ny misy faharetana. Samihafa ny mivavaka 5 minitra sy mivavaka fefakadiny sy mivavaka ray andro. Samihafa mihitsy ny fiantraikan'ireo. Jesosy dia niteny mihitsy tamin'ireo mpianatra hoe dia tsy vitanareo ve hozy izy miara-miaritra amiko na dia ora ray aza? Niteny Jesosy tenenina dia izao, tsy vitanareo ve hozy izy no milona na dia ora ray aza? Ame ohatra sika raha misy mofo anankiray ka arotsakitsika ao anaty vera misy rano io mofo io, dia raha tsobokintsika izy, izay no atao hoe mitsoboka. Fa raha ataontsika ao anatin'le vera misy rano le mofo ao anatin'ny ora maromaro dia hitantsika fa iova io mofo io ny hafarana ary tsy azonao horaisina intsony rehefa avy eo. Torak'izany koa ny biscuit, raha alonantsika ao anaty rano, raha atsobokintsika aloha le biscuit mbola azo raisina ihany, fa raha tena alonantsika eo anatin'ny ora maromaro tsy azo raisina intsony. Ary le mofo io lasa iova mihitsy ny endriky le mofo rehefa milona ao anaty rano. Dia torak'izany koa raha tiantsika iova ny endriky ny fiainantsika dia mila milona isika ao anatin'ny vavaka. Misy zavatra tsy iova mihitsy zany ny fiainantsika raha tsy milona ao anatin'ny vavaka isika. Andriamanitra dia te hanao zavatra mihoatra amin'ny fiainantsika, fa tsy sentiment nanaovan'Andriamanitra an'izany. Fa mila mianatra asy ianao milona ao anatin'ny vavaka. Misy zavatra be dehibe tsy possible hitranga amin'ny fiainantsika mihitsy raha tsy milona ny vavaka isika.
raha misy zavatra tokony ananantsika faharetana zany dia milona sy mijanona ao anatin'ny vavaka. Tsy maintsy mandony vidiny tsika fa tsy maintsy misy fiantraikany io amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny fiainam-panahy. Raha ohatra hoe ilay mofo dipaina teo no alonantsika ao anatina rano mangamanga dia tsy maintsy hiova ny lokony iny. Antany efa niova ve ny fiainanao sa mbola ilay fiainana tao anatin'ny 5 taona lasa ihany? Mila milona ao anatin'ny vavaka isika. Raha tiako hiova zany ny fiainako dia mila milona ao anatin'ny vavaka. Tandremo izay zavatra ilomanao manomboka androany. Ny hira henonao, manahoana ny hira henonao, zany ny ilomanao. Manahoana ny mozika ilomanao, inona ny zavatra ilomanosanao. Fa raha ilomano any dia ndao ilomano anatin'ny vavaka. Mino fanandrainao hitanao manokana ny Andriamanitra mirary soa antsika rehetrarehetra manome fotoana antsika amin'ny heriny ny toy izao indray. Veloma tompoko.